fanampiny mitetina 570 faingo 7 tapitrisa $, no anaovana anjo vonjy-taitra ho an'ny faritra Atsimon'Nosy amin'ny ady any Kere, ka iantsona ireo rehetra misehatra amin'ny ara-tsosialy ahitana ny firenena mikambana eto Madagasikara, ny Croix Rouge, ny vondrona tsy miankina rehetra anampin'ny gouvernemanta malagasy. Olona miisa 2.20 tapitrisa no vonjena amin'izany ka ankizy latsaky ny 5 taona izay tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ny 3 etsy amin'ireo. Tanjona amin'izany ny anatsarana ireo fepetrany fiahiana ara-pahasalamana ho azy ireo toy ny fanomezana rano fisotro madio, famantsindran'ny tsy taitaiky ho an'ny volo legioma, iombonan'ireo olona manodidina ny 500 sy 400 izay fantatra fa tena marefo. Raha ho an'ny ministera fambolena sy ny fiompiana ary ny jony manokana dia misy ny paikady efa napetraka amonjena ireo tratran'ny Kere any atsimo. Ny ministera zany fambolena fiompiana ny jona amintsika amin'ny teny zao dia efa nandefa ireo lay masomboly izay ahafahana manao ny fambolena zany, fa ny zava-misy zany dia mbola tsy milatsaka zany ny orana, tena mbola tsy manomboka ilay ataontsika hoe fotoan'ny pahavaratra isian'ny orana, dia miandry an'izy zany tsika fa na izany aza nefany dia efa misy ihany koa ireo fitaovana toy ny tracteur izay ahafahana miasa aingana na dia mbola maina rany tany mba ahafahana avy hatrany zany tena tonga dia manao ilay fambolena vao milatsaka ny orana mizara ireo masomboly ireo lay boturana mangahazo sy ny sisa, izany hoe fa tena vonintsika fa petrapetraka daholo ny lafiny ara-teknika rehetra fa miandry an'ilay fahatsaran'ny rotsakorana zay zany. Efa miara-miasa koa tsika amin'ny direction générale ny météo zany, ny fijerenan'ny toetrandro miaraka amin'ireo tetikasantsika rehetra any toerana mba mijery hoe vao miatsara ilay toetrandro zany azo antoka fa misy ilay orana kely na ilay orana hiverina dia afaka mizakazaka tsika manao an'izay fampikarana izay. Ankoatran'ny tsy fahampian'ny orana dia nanamitrotraka ihany koa ny haintany ny fisian'ny valanaretina COVID-19 antony nanaovana izao anjo vonjy-taitra ho an'ny faritra Atsimon'Nosy izao, ka ny 12 Janoary 2024 no nanomboana izany tao amin'ny hôtel Carlton Anosy.